Si Gesù Cristo ala fafitombo bulan trinité sadala de sympathie manera sana chikem aniu nitena jamancha voila chubaki ara campericup cani baibultiem nadi keteniu bunanetu Madagascar não pensam san fani que piavana natalu ugunzo zoba faru ambe fabul o vaquino manu caminhadinho fala Rehefa voalazan-tompo tamin'izao ireo teny ireo dia rehefa azavan'ny-temana natao taony hoe tezitra aminao sy ny namanao roalahy satria tsy mba marina tahaka izay nolazain'izao mpampanompoko ny filazanareo ahy koa ankehitriny makao omby lafity sy ondry lafity anareo dia marinanesany amin'izao mpampanompoko atolotrareo osorona dorana manontolo no ny fahotanareo ireo biby ireo ary fona ho anareo izao mpampanompoko fa ho sitrako ny vavako jobo ka tsy hamaly anareo araka ny adalanareo na dia tsy marina tahaka izay nolazain'izao mpampanompoko aza amin'ny filazanareo tsy hanandeha ny fahazavan'ny-temana sy bildadavanso ary tsofaravana ka nanao izay nasain'ny tombo ataony ary sitraky ny tompo ny vavaka izao rehefa avy nivavaka ho andreo namana izao dia naveriny tompo hanakarena indray ary nomeny indroan'izay rehetra nanana ny family azy Utuizana ao fanekempiavanana vaovao taratasy nosoratan'ny apôstôly Paul ho an'ny kristianina tao Filipianina toko faefatra ho vakiana manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ary avy amin'izany no anakina na toriteny fantatrareo koa Filipianina fa no niala tamin'ny Masedonia tamin'ny fotoanany andohan'ny fitoriana vaovao mahafaly dia ianareo no hany fiangonana nanampia ka nanana kantony miditra sy mivoaka ny fanaovana tamiko fony mbola tamin'ny Tesalônika dia efa indray mandeha manaindroa no nandefasanareo izay ilaiko tsy hoe mitady fanomezana no milazany fa mitady ny vokatra iavosy ao amin'ny kantony miditra ho anareo manana ny zavatra rehetra ilaiko azaho sady manana ambiampy efa voaraiko tamin'ny Epafrodito ny fanomezana avy aminareo ka eny tsy mitafotafo izany fanomezanareo izany dia toy ny zava-manitra mamerovero atao sorony ka raisin'Andriamanitra sady ankasitrahana fa Andriamanitra kosa anome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny arena hemboninahitra tolony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'ilay Andriamanitra sady raintsika ny voninahitra mandrakizay amen velomany amin'izay rehetra isan'ny vahoakan'Andriamanitra ka tafaray amin'ny Kristy Jesosy manao velomanareo ny havana iray finoana izay tafaraka amiko manao velomanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto fa indrindra zareo ao an-dampany am-belora hombanareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy faranana ao amin'ny vaovao mafaly araka ny Marka
4 ovakina manomboka ny 5 fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Betania Jesosy tamin'izay ary tao an-trano Simona mpivarotra bakolo. Raha mbola teo ampisakafoany Jesosy dia tonga ity vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabasitra feno ranomanitra sarobidy atao hoe narda. Dia novakindra vehivavy ny tavoahangy ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny ranomanitra. Ary ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe nahoana ndelaniana foana tahaka izao ity ilomanitra, azona mibena 300 mahery ka omena mahandra amin'ny vidiny. Dia nolevileveny zareo raha vehivavy. Fa hoy Jesosy, avelao izy, nahoana manomba anareo izay mampalahelo azy? Asa soiny nataony tamin'iny. Ny mahandra moa misy eto aminareo mandrakarivo, ka azonareo asiana soa amin'izay fotoana tianareo. Fa iza kosa tsy mba eto aminareo mandrakarivo. Nanao izay azo natao izy, nanositra ilomanitra amin'ny tena mpiainy aloha mba hamboary anay aleviny. Lazaiko marina aminareo fa naeza eran'izao tontolo izao anambarana vaovao mahafaly dia ho lazaina koa izao nataon'ity vehivavy ity izao mba ho fahatsiarovana azy. Masina iteny Tompo. Andriamanitra rainay tsara indrindro, mbola be mpisaorana anao izahay noho ny nahafahana nanamaky sy mihaino teninao izay manambara aminay fa noho ny fifanampiana samy dia hanananay ny zavatra izay ankasitrahanao. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hamelo ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao aminay ary ny fanahinao mpanazava mba hitari-dalana nay vahoakanao izay handray ny hafatrao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.